Andro fahaenina ambin'ny folo ka lazantsika ny fetin'ny reny ato anatin'ny 9 andro androany dia lohahevitra anankiray tsy mahazatra ny sofintsika indray no ankalazantsika ny mahareny androany dia izao hoe safidy. Safidy ny mahareny. Isan'ny tsy dinihana lalina ara-tsoratra masina sy amin'ny maha olombelona feno manan-tsafidina namboaran'Andriamanitra azy loatra ny resaka fanalan-jaza matetika. Avy dia boriboriana fotsiny hoe vehivavy adala, vehivavy tsy manam-pahendrena, tsy matahotra an'Andriamanitra zany manala zaza zany, ka hatramin'izao mbola tsy misy lalàna Madagasikara manome lalana ny vehivavy hanala zaza na inona antony. Na voaolana anao, na efa hita fa zaza sembana ny ao an-kibonao, na efa hita hoe hamono anao io voka io raha hoentinao a terme, na zaza tsy irianao aza io dia tsy manana safidy ny reny malagasy rehefa be voka. Fa izao tsy ampirisika antsika hanala zaza na tsy hanara-dalàna eto, fa manamafy amintsika vehivavy kosa hoe safiditsika vehivavy ny hareny. Tsy misy an'izany vehivavy hoe tereny vadiny fotsiny zany hoe ny anambadiako anao ne hiteraka e, dia na dia miteny ary ilay vehivavy hoe mba efa ampy kosa re io 2 na 3 io, dia aleo izaho hitady vehivavy hafa rehefa tsy ampianao ny zaza ato an-trano. Misy ary lehilahy dia manao excuse an'izany be dia be. Izaho moa 15 taona dia efa reny. Tsy hoe be voka tamin'ny 15 taona fa 15 taona dia efa mpiandraikitra skoty dia tena efa renin'ireo lovitoko ireo ny fandraisako anahy. Tena tiako, tena karakaraiko ohatran'ny zanako ireo. Dia 20 taona koa dia efa mpiandry, voatokana mpiandry. Dia ao anatin'izany zany be dia be ny reny sy ny vehivavy tena mizara ny tsy ambaratelony amiko dia na dia zazakely ara zany za amin'izany ara-taona dia be ny tantarana vehivavy henoko, fa ataony vadiny chantage hono izy hoe ny mahatonga an'ilay vadiny mampirafy dia satria izy tsy mety hiteraka intsony. Be dia be ny lehilahy mody manao excuse an'izany fotsiny rehefa te hampirafy izy. Be dia be ary ny lehilahy tsy hainao izay fahalalana nampidirina tany anatin'ny sainany hoe satria ianao tsy miteraka lehilahy dia andeha hiaraka amin'olona hafa, fa tereko anao tsy maintsy miteraka lehilahy, fa tsy haino hoe ny spermatozoïde anie no mitondra ny sexe an'io zaza io. Tratra ny faneriterena be dia be tsika vehivavy matetika dia adinontsika fa safiditsika ny hareny atsika, fa tsy hoe teriterena fotsiny na pression sosiala koa efa miteraka daholo ny olona mitovy taona aminaka dia mba hiteraka koa zany na dia tsy te hiteraka aza. Hoe za tia nanambady vadiko ty tsy maintsy tazomiko, fa raha tsy miteraka eto za dia lasa izy andeha. Dia rariny ianao rehefa tonga reny tsy misy dikany aminao mihitsy ilay mahareny, satria tsy safidinao, tsy tianao ilay izy, fa tratra ny zavatra pression ivelany fotsiny ianao tonga reny dia tsy misy dikany aminao ilay mahareny, dia tsy misy dikany aminao ilay fankalazana ny fetiny reny. Safidy io. Ankoatra ny olona voaolana, isika vehivavy dia afaka misafidy tsara hoe mbola tsy te ho reny za, dia tsy miroso amin'ny firaisana ara-nofo aloha. Na rehefa ampy-taona ianao, na rehefa manambady ianao, ka hoe filàny vatantsika vehivavy ny firaisana ara-nofo, afaka mampiasa fanabeazanaizana tsika vehivavy. Afaka saintsika mampiasa kapoty ny lehilahy miaraka amintsika, satria safiditsika, atsika no be vokany. Misy lehilahy mety hiteny anao tsy tiako mampiasa kapoty, dia anao no terenenao fanabeazanaizana, nefa misy koa fanabeazanaizana tsy mety amin'ny vatan'ny vehivavy rehetrarehetra. Misy tena hoe andramana ny rehetrarehetra mihitsy, misy karazany marobe ny fanabeazanaizana, misy mihinana fanafody isan'andro mazava ho azy, misy effet secondaire n'izany, misy tena hoe tranon-jaza mihitsy ny esorina na fatorana, misy karazany be dia be ohatra tena tsy mety amin'ilay vehivavy mihitsy. Dia eo amin'izay ianao dia hoe efa alefany foana dia lasa tsy safidinao zany ilay mahareny ianao, dia mazava ho azy tsisy dikany aminao ilay izy.
fa safidy io, tsy hanaovana pression zany io mahareny io. Indraindray koa anao mety hoe tsy voaolana ohatra fa tena niaro tena. Za zao nijoroako vavolombelona tamintsika teto fa tena anatin'ny fiarovan-tena mihitsy zany no bevoka. Tsy safidiko zay ohatra na bevoka anahy fa mbola safiditsika vehivavy mandrakariva io. Tsy miresaka lafiny ara-panahy sy ara-pinoana mihitsy ahy eto satria zavatra sarotra io miteny hoe fahotana ny fanalan-jaza sy tsy fahotana io. Satria mora kely amin'ny tontolo patriarkaly tia manameloka vehivavy ny miteny hoe fahotanareo vehivavy io, fa tsy fahotan'ilay lehilahy mandositra didiny, manala zaza koa ny lehilahy tsy mikarakara ny zanany, fa izy tsy bevoka moa zany dia tsisy opération chirurgicale atao aminy, fa mora kely amin'ny lehilahy ny manala zaza, miala fotsiny izy dia manala zaza ho azy izy zay. Fa tsy resahana mihitsy hoe fahotan'ny lehilahy, fanalan-jazan'ny lehilahy ny tsy fandraisana didy amin'ny zanaka, fa ny vehivavy ihany no terena. Misy koa ara lehilahy sasany manao hoe kristianina hono izy dia tsy avela manao fanabeazanaizana ny zanany sady tsy mampiasa kapoty izy dia miteraka foana isa-taona ilay vehivavy. Mahafantatra misy rahavavy mamanay izay tena maty ny cancer de l'utérus mipetraka any ambanivohitra 9 ny zanany. Misy kambana moa ao anatin'ireo fa tsy mety amin'ny toe-batana nanamboaran'Andriamanitra antsika zany zaza marobe ateraka zany. Misy fiangonana be dia be miteny hoe tsy mahazo atao ny mampiasa fanabeazanaizana fa ny zanaka dia avy amin'Andriamanitra, nefa ny tetikasan'ilay fiangonana ohatra manana hôpitaly ilay fiangonana, mampianatra ny olona hanao fanabeazanaizana ny dokotera any amin'ny hôpitaly, fa ny pastera ary amin'ny pilopitra ihany no mitabataba hoe tsy azo atao ny mampiasa fanabeazanaizana. Maninona esorina koa ary io volon'ny lehilahy io fa tsy hoe vola avy amin'Andriamanitra io dia avelao ho rasta lava be eo foana fa tsisy azo esorina izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra saina antsika olombelona. Nasain'Andriamanitra manisa fadim-bolana zany atsika hoe misy fotoana io tsy 14e jour fotsiny araka ny mahazatra, fa ny ovulation dia miovaova araka ny siklan'ilay vehivavy. Mila fanabeazana an'izany tsika vehivavy, izay no mahasafidy an'ilay mahareny. Rehefa tonga amin'ny fotoana mahabevokanao ianao vehivavy dia anjaranao no miteny hoe non, tsy afaka manao firaisana ara-nofo aho satria tsy te ho bevoka. Fa tsy hoe dia efa ataoko any foana dia rehefa bevoka dia efa avy amin'Andriamanitra dia efa anjara moa dia tsisy dikany aminao intsony ilay mahareny anao rehefa avy eo satria tsy safidinao. Mety hoe ianao mihaino anahy amin'izao hoe fanolanana neny nazahoako an'ity zanako ity, fantatro misy vehivavy tratra ny fanolanana tsy indray mandeha. Fa ny zanany rehetrarehetra dia teraka tanaty fanolanana dia lasa tsy tian'ilay zanany satria tsy safidiny. Tsy izany ny atao raison, tsy itiavana ny zanaka na tsy hankafizanao ilay mahareny anao, fa zavatra tsara mandrakariva io. Fa ho anao izay afaka misafidy kosa dia ampiasao ny fahefanao afaka misafidy hoe te ho reny ve za sa tsy te ho reny, mba ho tianao tahaka ny tenanao sy ny safidinao ilay zanakao izay aterakao. Itsika vehivavy kristianina indrindrandrindra dia mieritreritra ilay tiavany namanao tahaka ny tenanao dia ilay olona foana ny tena tiana, ilay vady foana ny tiana, na dia efa tsy te-hanao firaisana ary antsika vehivavy dia terena normalisena amin'ny toe-tsaintsika vehivavy malagasy zany. Io dia efa ho an'ny lehilahy foana. Manana safidy tsika, mivatana nomen'Andriamanitra antsika, fa tsy hoe nalaina tamin'ny omby, nalaina tamin'ny vola anao dia izay tian'ny lehilahy hanaovana anao ka na dia avy nitabatabaina ianao, tsy mba karakarainy ilay fonao mba hahavonina n'ilay vatanao. Be dia be ny vehivavy malagasy fantatra hoe marary hono izy rehefa manao firaisana ara-nofo satria tsy naturel, tsy manana an'ilay hormone manamando mihitsy ny taovam-pananahany satria ny firaisana ara-nofo tompoko dia tsy vatana anankiroa miray ihany, fa ny vehivavy indrindrandrindra miray amin'ny émotionnellement anao izay vao misokatra ho azy io vatana io. Be dia be ny vehivavy malagasy tsy mahazo mihitsy hoe fa maninona ara za tsy mahazo finy mihitsy manao firaisana ara-nofo, maninona ara ny vatako tsy mety mandomando mihitsy satria ny fonao, ny sainao tsy miray amin'ilay olona fa ilay vatanao fotsiny no tereny.
Nefa isika vehivavy dia nomen'Andriamanitra filana tahaka ny lehilahy koa. Fa tsy resahana atao hoe fady, atao hoe misy foza hono ny vehivavy. Misy koa moa vehivavy dia tena sahsaha. Dia tena hoe mizesta misy foza dia mampiasa an'io vatany io amin'izay tiany anaovana anazy. Safidiny moa izany izay tsy jugevantsika, tsy tsika vehivavy mihitsy koa anao andeha hanaratsy ny vehivavy namantsika. Fa ny tiako resahana eto dia isika ilay mihevitra hoe tsy manana fahefana amin'ny vatantsika, tsy manana safidy amin'ny vatantsika, tsy manana safidy hoe te ho reny sa tsia. Safidy io tompoko. Nomen'Andriamanitra saina anao afaka mahafantatra hoe eto no mahabevoka anahy dia mitandrina ahy eto rehefa tsy te ho reny. Nomen'Andriamanitra safidy ianao hoe tsy vonona ny saiko, tsy vonona ny vatako, ny émotionko mikorotana dia tsy hanao firaisana ranofa satria safidiko. Zoko ny manao izay tiako atao amin'ny vatako. Fa tsy terena na ny mahareny na ny hampiasana ny vatantsika vehivavy fa safidy. Rehefa safidinao dia ho hitanao fa mamy izany fankalazana ny mahareny izany. Fa raha no terenanao hatreto dia ireo vidéontsika tany aloha fa tsy zavatra ratsy io na dia tsy tena safidinao aza ny nahatongavany fa misy hery be dia be ny voarainao ao anatin'izany mahareny izany. Dia mba ho fankalazana amin'ny mahatena zavatra tianao azy, tianao ny tenanao, tianao ny mahareny anao ka ankalazanao araka an'izay ny ankalazantsika ny fetin'ny reny amin'ity taona 2024 ity raha sitrapon'ny